Ampifaliana no iara-bananao indray zay manaraka izao fandarana izao ankasitana ny faliananao ity fandarana ity anie dia mba hitondra fahazavantsaina ka ahafahana miatrika an'ireo karazana toe-javatra sarotra atrehana aneneviny ankonana tsirairay avy ihany. Milohan'ny tena ifampiresantsika dia manasanao alondrika alohan'ny fahivavaka isika. Afaka isika raina sy ny an-danitro ianao ilay raina ny lanitra sy ny tany tombotompo atsaka ny mpanjaka ame fanjavatra rehetra atolotray ho anao ihany ny dera sy ny lahaza ary ny voninahitra mandrakizay ny tsy fahafezana fisaina ka mahatonga anay ihany ho tonatrenao ka tanina fona aminao zany ankehitriny misaotra anao Jesosy noho ny famindramponao sy noho ny fitiavanao mbola ahafahana mifandray aminao fahazavantsaina avy amin'ny fananana masina azo amin'ny fisainanay ahafahana matakala ny sitraponao amin'ny alalan'ny zavatra izay resahana eto ka mba hitondra fiadanana ho an'ny tsirairay avy izany ary atsapahanay ny fanatrehanao eo amin'ny fiainanay tononona sy angatana amin'anao Jesosy Kristy mivavaka amen. Anio zany dia resaka mahakasika ny fiadanana indray isika izay vokatra ny fanahy tsara mafisina mandrakariva moa zany fa ny fanahy sy ny nofo dia mifanohitra fa rehefa tafaray amin'ny fifandraisana amin'ny Kristy irery ihany no ahafahanao tonga amin'ny ara-panahy fa ny ara-nofo kosa dia filana ary fitiavan-tenany ao fa tsy tena fitiavana marina ka mila azo zany ny mahasamihafa an'izay fa raha azontsika tsara mahasamihafa an'izay dia tena iseho ilay vokatry ny fanahy izay tiana hiainana eo amin'ny fiainantsika izany. Anio indray zany dia aseho ity voankazo karazana voankazo anankiray karazana goavy izy io fa ny anarana antsoina azy dia canneberge io zany io canneberge io zany dia miloko menamena izy io efa hitantsika amin'ny sary io izay araka namara teo dia karazana goavy tsinahy izy io zany rehefa manta dia mbola somary enjakenjana ihany izy io ary marikivy sy misy mangidy zany izy io dia amin'izay tsiron'izay dia hoe tsy hohanina amin'izao fotiny izy io fa reny ozinina manamboatra ranom-boankazo reny no mampiasa azy ary izy io ihany koa dia anaovana karazana lasosy zany. Izy io zany dia misy akony any amin'ny fahasalamana betsaka zany ny karazana aretina izay sitran'izy io ka aretina amin'ny ankapobeny zany no tiana ho resahana noho izany tena mahasoa tokoa zany io voankazo io zany dia any Canada zany no tena anisany ahitana betsaka an'izy io dia hita ihany koa any Etazonia dia hita any Europe fa amin'ny alalan'ny hoe fanaodina lasa ranom-boankazo zay sy lasosy zay dia zay afaka mividy any amin'ny reny toeram-barotra lehibe reny zany dia misy an'izy io zany izany. Ny saosy amin'ity canneberge ity zany dia izao ampiasaina izy io mandritra an'ireo olona manan-kaja amin'ny alala rehefa misy fety zany ataon'ireo olona manan-kaja ireo dia anisan'ny tsara mihitsy zany ny saosyn'izy io dia zay mahatonga azy hoe somary lafo vidy ihany koa aloha izy io zany dia amin'ireny karazana fety ohatra zareo any Angletera zany dia mampiasa azy io zareo any Etazonia ihany koa ny Canada indrindra zany amin'ilay misy fomba fanaon-jareo Amerikana dia teny anglisy moa zany ilazana azy hoe Thanksgiving rehefa manao an'izay dia lasosy atao amin'ity canneberge ity zany dia tena ampiasain zareo rehefa manao ny dikan'izay zany dia izao anisany zany mampifankatia ity voankazo anankiray ity
izay karazana goavitsina atsika moa izy goavitsina aty amintsika fa tsy de le ohatrany goavitsina aty amintsika loatra izy io fa aseho zany fa ay zany ny voankazo izay noforonim-pahary de anisany maneho fifangatiavana avokoa de asehon'ny fiadanana zany izy io raha ny lafiny ara-panahy fiadanana de hitantsika amin'ny Galatiana toko 5 moa zany 2:7 teo zany ilay hoe fiadanana. Io fiadanana io zany de izao Jesosy rery ihany no manome an'izany fiadanana zany. Fa ny fahasambarana iny tsapatsika zay de diavintsika foana iny tsy hoe miadana fa nisotro jus de miadana be fa mahatsiaro fahasambarana ka ny fahasambarana zany mielona fotsiny ihany fa rehefa manana fiadanam-po zay omen'i Jesosy ianao de izao tena mahatsapa maharitra zany zay fa lay izy zany fa ny fahasambarana zavatra mielona fotsiny fa raha vao afaka fotsiny le mahatonga an'le fahasambarana de tonga de miverina am'lohan'ny zavatra rehetra fa ny fiadanana zay omen'i Jesosy tsy mampitamberina anao ao anatiny izany noho izany zava-dehibe zany fa ity fiadanana ity de anisan'ny fanehoana ny vokatry ny fitiavana satria hitantsika hoe Kristy ny fitiavana fa rehefa mipetraka ao amintsika Kristy de miseho daholo ny vokatry ny fitiavana rehetra izay fiadanana zany zao no resantsika efa nisy toetra maromaro izay no resantsika teo fa izao lay toetra ny fitiavana izay manome fiadanana de izao io zany io fitiavana io na le fiadanana le vokatry ny fitiavana de le fiadanana io zany dia mitovitovy am'ilay hoe tsirotsapanao amin'ny zavatra zay hoaninao zay mielona fotsiny ihany zay le fahatsapana fahasambarana le voaresaka teo zany izay mielona fotsiny ihany de io no mahatonga antsika manana olana mampifangaro zavatra de lasa ny zavatra avy aty ivelany no tediavintsika hitondra fahafaham-po fa le fiadanana zay miainga avy ao anaty zay omen'i Kristy tsy de ivakitsika aloha ary zay mampatonga ny hoe resantsika teto omaly le hoe ny laoka ny tsirona zavatra vao entiny de diavintsika fa raha voanana de tsy tia satria zay le fanovanana rehefa tafiditra ny ota izany dia simba le fisainantsika ary lasa mitady zavatra ivelambelany izay mielona fotsiny de iny mampatonga ny lasa tsy manana fahononana intsony tsy malala onona de nefa ny raha vao tsy malala onona de simba de zay no mampatonga ny hoe lasa tonga any amin'ny fitedavana zavatra na de zavatra tsy izy ary kanefa mitondra fafinaretana de tsy maninona betsaka ny zavatra mitondra fafinaretana manimba fa tsy maninona satria mahatsapa fafinaretana mahatsapa tsiron-javatra ao anatin'izay de zay mihitsy zany hoe ny fitaka ataon'ny devolo zany de manao zavatra mitovitovy izy ka le fiadanana eto zany zao le fiadanana zay omen'i Jesosy de mitovy tokoa am'ilay fahatsapana fahasambarana amin'ny hoe am'ilay fandraisana tsiron-javatra ary rehefa mahazo an'izay tsiron-javatra zay de zay no tazomina sefikirina hoe tiany tsara fa le miainga avy ao anaty zany dia tsy mitovy kanefa zao mahatsapa fahasambarana ianao fa fisainana misy fisainana fandrafiana misy fifandirana misy adilahy misy fiafinafonana misy fifampientanina misy fisarana ary misy fitokoana mihitsy izay teny nivakina tamintsika teo izay dia any amin'ny 9:20 am'le Galatiana toko 5 teo zany zay izay tena hitantsika fa mifanohitra fa ny devolo zany mampitovitovy an'izay ka raha mijery tokoa nge tsika am'izao fotoana zao ny faneho-pitiavana ao anatina teny mahery vaika am'izao fotoana zao zany hoe zany angolam-pitiavana zany vitsy mbola mahay an'izany fa zao zany efa teny miridiridy angany efa somary teny mafimafy ary zao koa raha vao tsy teny mafimafy ohatrany tsy mety ary zay mampatonga mpivady zany am'izao fotoana tsy maintsy lasa memafy satria raha miteny moramora ianao de tsy manaiky de tsy maintsy memafy zay nge le izy jereo tsara samia mandinika mpivady
fa miteny rangahy tsotra ny tenenany azy fenao tsy tonga de manaiky de ohatran' zay koa na raha matoa miteny tsotra fa rangahy tsy manaiky de tsy maintsy miakatra le izy zay zany le fandrika ary zay zavatra zay izay zany le profon'le hoe tsy fananana fiadanana fa ina le izy lay aranofo a fotsiny noho izany mitovitovy lay izy fa zay le fitaka ataony devoly atao mitovitovy fa tsy le tena izy de zay mahatonga antsika mora voafitaka ao anatina zavatra mitovitovy zay ke mampatonga ny hoe rehefa mandeha metsena sakafo ny tokony hovidiana fripery feno aro nefa ohatrany nefa feno akanjo fa zay mihitsy zany le fitaka zany hoe io fiadanana io tena zava-dehibe izy io fa afangarontsika amin'ilay fahasambarana le filana avy aty ivelany de lasa zay mitady de azo ny any de nefa ny olona manana an'izay tsy manana zay le hoe tsy manana fiadanam-po de sorena lava de lasa manana angidim-po manana lolo-po tezy davaka zitina ary zay hoe Jesosy rery ihany no afaka manome an'izay noho izany ny apôstôly Paoly zany de niresaka tamin'ny fiangonany Galatia mihitsy ary zay mahatonga ny hoe Galatiana resantsika eo fa mbola olana tena hiadiana zany hatramin'izao de io fiainana aranofo io ilay filana ary eo indrindra mantsy mila mitandrina ny kristiana fa raha vao sy tafaray amin'ny Kristy ny kristiana de mbola aranofo ihany ny ainana ary zay mahatonga na de kristiana raha mbola sarotra be na ny toetra izay iainana zany de mbola sahirana miarika an'izay ka averimberiko ihany fa mila azontsika mahasamihafa ny tena ara-panahy sy ny fombafomba mpivavahana fotsiny izany noho izany mila azo tsara izany lay vokatry ny fanahy izay Kristy tena ny teny mivantana hoe ianareo ny tempolo ny fanamasina izay ny fanahy Kristy zany te hitoetra tanteraka ao anaty satria rehefa mitoetra io vao ho tonga zay fiadanana zay fahazamianina fotsiny amin'ny mahazo fahasambarana fotsiny izay fahatanterahany fahazahoana fahafinaretana amin'ny filan'ny aranofo ny mety amiko ny mahafinaritra ity teny ity moa zany de efa tsy henontsika ntsony le hoe ny mahasoa aloha vao niny mahafinaritra fa zao aloha ny mahafinaritra ka na de tsy asoa ny hafa ary fa mahafinaritra de tsy maninona nefa zay de mifanohitra tanteraka amin'ilay tena fitiavana noho izany tiany Kristy mba hitoetra ao anatinao lay fanahany de zay fanahany Kristy izay anampy amin'ny fanavaozana ny toetra io samy tsisy mahazakany ny ankizy kely de mifanteny hoe elahy tena tsy mahazaka fa ny lehibe ny tena tsy mahazaka tanareo mora tesitra nge ny lehibe nge ny tena tsy mahazaka ny tena mariny fa ny ankizy samy tsy mahazaka fa reo miaraka ihany tonga izy de mifamiana sany fa ny lehibe rendraiky aky io indrindra mpivady zany moa de tena misy misara-pandrina rangahy za tsy ame volanao tsony adidinao zany rangahy atao foana na tezitra ary fa ny adidy araka ny fiteneny de tsy hanolo ny ratsy de nisoratra misoratra masina de mazava ianareo lahy tiava ny vadinareo fa ianareo vavy kosa maneke kanefa ratsy Kristy tsy ho tafavelo zany am'izao vanim-potoana misy atsika zao satria fa hoe ny fitiavatena no manjaka de mazava be zany ty tenin'ny apôstôly Paoly ty ao amin'ny Romanina toko 12 andiny 12 arak'izay teny zay Romanina toko 12 ny andininy 12 dia izao no voalaza ao amin'ny Romanina toko 12 andininy 12 io raha azo atao dia ataovy izay hiavananareo amin'ny olona rehetra mahafinaritra ane zany teny zany raha azo atao fa zay aloha le izy hoe nametraka hoe fepetra raha azo atao satria ny fiainantsika tokoa de fankalana tena fankalana de Jesosy zany eto araka fanambarana soratan'ny apôstôly Paoly eto io de misy fiangaviana raha azo atao
kanefa tsisy tsy azo atao zany fa azo atao tsara. Fa mahatonga an'io raha azo atao de aoka evany satria ny devolo de mamitaka amin'ny fankalana izay apetrany ao anatin'ny olombelona ary feno fankalana. Feno fankalana. Fa raha tena te hiaina ny vokatry ny fanahy zany, lay fifaliana de izao miseho amin'ny alalan'ny fitiavana ny hafa izany. Ny apôstôly Paoly zany de tena miresaka mihitsy ny amin'ny mahazava-dehibe ny fanehoam-pitiavana an'ireo olona zay hiara-pahoriana. Ary zay mihitsy anie Jesosy ilay tsy nanana hotakory nanaiky ho faty hamonjy antsika mpanota. De tiany mba hiaina ny mpanota ihany koa zany zay fahasoavana zay nomeny zay. Fa am'zao vanim-potoana zao ngeka tsy raha oreo vao maiky ara tena ampahoriana, ampijaliana mihitsy nefa efa ory. Ary zay mihitsy ny vokatry ny idiran'ny ota amampanota atsika. Raha vao tsy mifandray am' Jesosy tsika de mahatsiravina ny fihetsika setry. Ary na kristiana ary mbola tahaka an'izay. Ary zay mahatonga ny hoe betsaka anie ny tokantrano zay hoe kristiana fa mijaly ny tokantrano. Ny vehivavy moa ny tena miatra an'izany. De misy fomba fiteny malagasy anankiray hoe izy mivady no miady ny ankizy voaporipotra. Ary zay mihitsy vokatry ny tsy fifankazahoam-pivady mahatonga an'ireo tanorantsika lasa ohatran'io ny fihetsiny. Izy anie tsy anohatranao ray aman-dreny fa ny fomba fanorenanao de amin'ny kopom-bolony, amin'ny fomba fitafiny, amin'ny fomba fiteny, zay mahatonga ane tenin-jatovo. De zay mahatonga azy hoe tonga de tsy manao ninina na irahanao ry izy tsy mety mandeha. Efa fanoerana avokoa zany. Ka izao tsy voavahantsika zany fa Jesosy no andao hiantoraka eo am' Jesosy. Izy no manampy antsika am'zany zavatra izany. Sarotra be nge lay teny hoe aza mamaly ratsy ny ratsy. Ay. Za tsy andevitra zany hoe ninona ataonao. Ary zany fomba fitenin'ny mpivady zany. Io na lahy na vavy zany daholo. Ary ny ankizy de manamafy ny fony. Ka io toe-javatra io zany de mitarika hoe aiza le tena vahaolana. Jesosy ny tena vahaolana. Jesosy no afaka anampy antsika ny ahafahana miatrika an'izany toe-javatra zany. Donc vakitsika ny andininy fahafito ambin'ny folo hoe aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Zava-dehibe nge zany. Aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Atao ahoana zany? Ahoana ny fomba hiainana an'izany? Am'izao vanim-potoana. Za ndray tsy mba mandevitra, tsy anaiky an'izany. Zany anie ny famaly am'izao fotoana zao e. Ary zay indrindra no tiany Jesosy ho porofona amin'ny alalan'ireo teny ireo. Fa izao. Raha toka tary ny fanamasina de aneo ny vokatry ny fanamasina. Fa raha tary ny filany nofo kosa ka tsy anaiky ny fifehezan'Andriamanitra de io ratsy ny fisehony. Ary zay no itarihan'i Jesosy hoe aoka hiala amin'ny fandrafiana, hiala amin'ny fahatezerana, hiala amin'ny fisarana mihitsy, fa aoka ho feno ny fanan'Andriamanitra zay nitenen'i Jesosy ianareo ny tempolin'ny fanamasina. Mba hahatonga ny vokatry ny fanahy izay iseho de hatsapan'ilay fiadanana izay tiana aseho am'izao vanim-potoana misy atsika izao. Misy torohevitra ity omen'ny mpanoatra kristiana anankiray. Dia izao no ambarany. Mila ny batisan'ny fitiavana isan'andro ianao, izay tamin'ny andron'ny apôstôly dia nahatonga azy rehetra iraisaina. Ataovy manodidina ny tenanao ny rivo-piainana anamafy fiainana ara-panahy. Mambolé finoana, fanantenana, herim-po ary fitiavana, avelao anjaka ao am-ponao ny fiadanan'Andriamanitra. Izany hoe ity karazana fiadanana ity zany de izao. Tsy tantera afaky tsy noninona fa afenoa ny fanan'Andriamanitra. Ary zay no hoe avy am' Jesosy ihany io fiadanana io.
fa tsy ilay fahasambarinao meny ty tontolo ty amin'ilay filana ary tandremo mampifangaro an'izay fa zay ny olantsika mifangaro reo koa mampirisika anao izay anio zany mba handray ny vokatry ny fiadanana aoka mba ho raisinao ny vokatry ny fiadanana tsy amin'ny zava-tsarotra atrehanao ihany fa amin'ny fifandraisana feny fiadanana amin'ny olona rehetra ao amin'inona voalohany indrindra fianakavianao dia nareo mivady ndray aman-dreny sy ny zanaka sy mipiraitam-po ary avy eo isy vokany any amin'inona any amin'ny hafa dia ireo olona izay mifandray aminao ary atsapa ny olona izay mifandray aminao hoe tena hafa Jesosy izay ao anatinareo satria Jesosy no mahameny fiadanana ary izay fiadanana izay omeny Jesosy izay dia tia ny iainany tsiraray avy ary izay ny antony averina mety hoe misy vavaka mila tononona ary ny mpianakavy mila mba manandrana vavaka dia tia indray misy tonom-bavaka izay sahazany zany zavatra izay resany izay ray malala ny an-danitro mangataka ny fiadanana avy aminao izahay ameno anay anio ampio izay atsapa ny fanatrehanao sy ny fiadananao ao amin'ny tokantranonay engany izay ahita fiadanam-po amin'ny toe-javatra sy ny tranga rehetra satria miankina aminao mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy amen anome an'izany fiadanana izany ianao Jesosy anome an'izany fiadanam-po izany reto indray ary misy fanontaniana izay iarahan'ny mpianakavy mandinika reto karazana fanontaniana ireto ary samy mandray anjara avy ao anatin'ny famaliana an'ireto karazana fanontaniana ireto ny fiadanana dia vokatry ny fanahy satria dia samy miresaka samy mandray anjara nanampy ny olona anandrana fiadanana Jesosy tamin'ny alalan'ny dia tohizanao zany zay hoe inona li dia samy miresaka ny mpianakavy ireo olona hafa ao amin'ny baiboly izay mpitondra fiadanana ny zavatra sasa mahatonga atsiary fiadanana dia samy mitanisiny azy sarotra amiko mahatsapa fiadanana zavatra ilaina koa no miresaka tahaka an'izay satria rehefa resanao io dia hiala ny lolo-posingidi-po any anaty any mpitondra fiadanana ao na mampijanona fifamaliana ohatra tamin'ny terinandro ity rehefa maninona nanandrana fiadananao tamin'ireo toe-javatra sarotra tamin'ny terinandro ity rehefa dia inona ilay zavatra nitranga azontsika ataony manarana fiadanana bebe kokoa eo anivon'ny fianakaviana amin'ny alalan'ny mivavah misaotranao Andriamanitro fa nanarana fiadanana izahay tamin'ny terinandro ity rehefa zava-dehibe zany izay ary ataovy ny fanandramana ary araka nambara tety foana hoe tsy ampy ny fifandraisan'ny mpianakavy ary tamin'ny terinandro ity dia pratika an'ireo vokatry ny fanahy reo ny zavatra natao ary asaina mihitsy ny ankonana andray anjara mba hanalan'ireo sakana voalohany eo ampivady efa misy elalelona ampivady izay mampatonga ny hoe vao miresaka tonga dia fifandonana fa tamin'ny terinandro ity isika dia ny asa hoe vokatry ny fanahy asan'ny fanahy ary nresan'androa mihitsy n'ilay fiadanana izay Kristy no manome an'izay ka reo fiadanana meny Kristy no ao anatinao dia zao na inona io dia zavatra sarotra mitranga eo amin'ny fiainanao dia tsy hiala amin'izany fa raha vao fahasambarana fotsiny tediavinao dia mitady tsy mety afa-po ary zay mahatonga hoe tsisy fiovam-po aterak'izay tompony hanampy anao mba hahatonga izany fiadanana izany ho tanteraka anao hiaraka hivavaka isika. Jesosy malalo misaotra anao no ny teninao izay manizingizina fa hanome fiadananao anay fa tsy hainay no mandray izany vokatry ny lolo-posingidi-po ananana any anaty any fankalana fialonana fandrafiana ka mahatonga ny tsy fahatsapana ovao ny fisainanay Jesosy eo tena amboary zany fo zany tena raiso ny fonay fa tsy vitanay manolotra azo anao ary rombay eo ampelantananao izany afahafanainao anaty io sy anamasina izany fonay izany ka hitondra fivampo anay izany tononona sy angatana amin'ny anao Jesosy Kristy mivavaka amen. Angasana ianao nanaraka izao fandarana izao zay mbola hanasananao ny
anoizana ny fanarany ty fandarana ity ary mbola anasanana koa no fanandramana ny amin'ny zavatra zay resana eto a mba tonga anao atsapa fiadanana miaraka am' Jesosy ary zany fiadanana zany dia tononona ho amin'ny tokantrano tsirairay avy mankasitraka manam-peona raha mipitso amin'ny ora tahaka azy indray.